Zay pejy ny finoana izay hatrany isy ny hetsika lehibe fitoriana ara-pilazantsara izay ho tanterahana eo anivon'ny fiangonana fahaterahm-baovao amin'ny Kristy ny zoma sivy ny sabotsy folo ny alahady 1 volana aogositra ho avy zao etsy amin'ny Fohibe zany fiangonana izany. Manazava ny tsara ho fantatra mahakasika izay moa ny pasteur Tojo Ranay Voaramanana. Ny fiangonana fahaterahm-baovao ao amin'ny Kristy eo ampitan'ny magazay Matinox eo amin'ny lalam-baovao mampitoy-ndreo point Akazomanga sy ny Komma 67 hectares dia faly manolotra ho amponina Antananarivo sy ny manodidina 3 andro ny fanafahana sy ny fitahian'Andriamanitra 3 andro ny fanafahana sy ny fitahian'Andriamanitra fotoana miavaka zay nanetsehan'Andriamanitra ny tenanay satria tena tery ny tompo hitondra famonjena hitondra fanafahana ho amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Izany dia ho tanterahana ny zoma fa 7 volana aogositra ho avy zao, ny sabotsy fa 10 volana aogositra ho avy zao ary ny lahady fa 12 volana aogositra ho avy zao. Samy manomboka amin'ny roa tolakandro ny zoma sy ny sabotsy. Lahady kosa dia isy ny fitombavaka magaina amin'ny 7 ora ary ny famaranana lehibe amin'ny 2 tolakandro. Izany fotoana izany dia iarahanao amin'ny tenako ny pasteur Tojo Ranay Voaramanana ary nisan'ny miavaka amin'ny fotoana io ihany koa ny fanotrona ny pasteur Adolphe Randrianay Vravelona avy amin'ny fiangonana Refy Androndrakely izay mpanompon'Andriamanitra men'Andriamanitra fahasoavana manokana ho amin'izany vavaka fanafahana izany. Noho izany indrindra manasanao tongava maro raha misy aretina sitrapanafody raha misy fitsotonganana teo amin'ny fiainanao na teo amin'ny asanao tongava fa anjaranao zao io le fotoana nomanin'Andriamanitra hitahina amonjena ary anandratana ny fiainanao. Averika ny toerana ao amin'ny fiangonana fahaterahm-baovao ao amin'ny Kristy eo ampitan'ny magazay Matinox. Raha avy any amin'ny Komma 67 hectares ianao na avy eo amin'ny partina 67 hectares dia mizotra amin'ny lalam-baovao Boulevard de l'Europe ho any Akazomanga iny. Rehefa mandeha sabo 200 metatra ianao dia mahita ny magazay Matinox. Eo ampitan'io magazay io misy ny toeram-pivavahana. Raha avy any amin'ny rond point Akazomanga ianao dia mizotra ary tsy mijanona raha tsy tonga eo amin'ny magazay Matinox. Eo ampitan'io magazay io misy ny toeram-pivavahana fahaterahm-baovao ao amin'ny Kristy. Tsarovy fa izy foana ireo mpandray olona eo am-bavaty mandritra an'ireo 3 andro mifanesy ireo. Noho izany tongava maro etamin'ny havana sy ny manodidina fa anjaranao zao.